Dia ampifaliana trano no iarabanan'ny Malagasy mpiray tanindrazana rehetra ny eto toerana sy ny any ampitan-dranomasina rehetra any. Faly izahay hantafaraka aminao amin'ity androany ity ary mitondra ny arahatsilany amamiana ho mba hampiraritsoa mba ho fenoana ny herin'Andriamanitra ianao amin'izao fotoana izao. Misaotra betsaka miaraka aminay eto maneho ny fanehom-pitiavana. Tena zava-dehibe zany ary hitan'ny tompo zany. N'aiza misy anao amin'izao fotoana izao dia aza dino fa misy Malagasy mpiray tanindrazana aminao mandray zany fanehom-pitiavana ataonao zany. Misy Malagasy mieritreritra, misy Malagasy mahatsapa fa irery izy, misy Malagasy manana ady, misy Malagasy feno alahelo ny fony, misy Malagasy mila tanana dia aseho anao zany. Dia mahery ny Malagasy mpiray tanindrazana aminao. Misy Malagasy mila tsiky, misy Malagasy te hatsapa fa tsy irery izy. Dia misaotra anao fa voaray zany fanehom-pitiavanao zany ka mahatonga antsika tafavory eto. Misaotra ny tompo nanangona antsika indray. Vokatry ny fanahy izao mahatonga antsika miray saina eto izao. Vokatry ny fanahy tsy mampisaraka. Vokatry ny fanahy tsy mampisy ady fizarazarana. Ndao hisaotra ny tompo fa nirahany amintsika ny Fanahy Masina, ny fenon'ny herintsika dia ndreto indray tsika tafahoana eto. Raha misy olona amin'izao fotoana izao mbola tsy nahatanteraka ny fisaorany an'ny tompo dia ndao tsika nararoatra amin'izao fotoana izao. Matoa tsika mbola velonay neto indray matoa tsika mbola afaka mifanatry tava eto amin'izao fotoana izao dia noho ny fitiavan'i Jesosy. Amindrano fotsika satria tiany, maro-po amintsika izy satria tiantsika. Maneho an'izany fitiavana izany izy amin'izao fotoana izao. Dia mbola hisy Malagasy ve hiziry tafaraka eto amin'izao fotoana izao tsy hisaotra ny tompo noho izany fitiavana izany. Ndao tsika hianatra hisaotra ny tompo. Ndao tsika hianatra hisaotra azy fa noho izy no antom-positsika ary itsika dia didiny hitady azy. Ndao hitady amin'ny tompo fa tsara izy. Ndao hitady amin'ny tompo fa efa akaiky izy. Andro farany izao mila mitady azy tsika. Raha misy olona mbola tsy resy lahatra, mbola jamba ny masony amin'izao fotoana izao, tsy mahita, tsy mahatsapa, fa andro farany izao dia ny tenin'Andriamanitra dia milaza hoe dia tahaka izany koa ianareo ao amin'ny Mateo 4:17 misy an'izany. Rehefa hitanareo zany rehetra izany dia aoka ho fantatrareo fa efa akaiky mby eo am-baravarana izany. Inona le izany? Efa mby eo am-baravarana fa ho avy Jesosy. Ndao tsika tsy hiziriziry, ndao tsika tsy hanao be loha ka hanao anakapo hoe maharitra ela ny fihevian'ny tompoko. Nisy fanoharana nataon'i Jesosy momba an'izany olona manao anakapo hoe maharitra ela ny fihevian'ny tompoko dia hozy izy hoe dia ho avy ny tompon'izany mpanompo izany amin'ny andro izay tsy ampoziny sy amin'ny ora izay tsy fantany, dia ho tapahany roa izy ka omeny ny anjarany miaraka amin'ny be tsara velatsia. Any no isy ny fitomaniana sy ny fikotroan'ivy. Tsy izany ny sitrapon'ny tompo amintsika fa izy efa nanoana lapa any an-danitra dia ho avy izy haka izay rehetra mankatoy ny teniny. Ndao anaiky ho fiasan'ny tompontsika, ndao anaiky ho tanteraka amintsika ny sitrapony dia ny hitondrany antsika ho any an-danitra. Andro farany izao ndao esorina ao anatin'ny fiainantsika mihitsy ny discussion fa hahatonga tsy fankatoavana izany. Ararotiny devoly ny ady hevitra dia apetra ny tsikelikely ao ny tsy fankatoavana. Tsika tsotra izany, tsika ndao hankatoa ho mpanatanteraka ny tenin'Andriamanitra fa tsy ady hevitra. Ndao hangataka ny fanatrehan'ny tompo aloha dia ndao koa hisaotra azy hampio aray vavaka azotsika an'izany fanatrehan'ny tompo izany. Jesosy mbola misaotra anao indray zahay amin'ity androany ity fa tsapanay ny famanginao. Faly zahay fa manana ny mpanjaka. Isan'andro zay dia orohory fa ao aminao zay dia faly satria omenao an'le fifaliana tsy haitononona atao anatin'ny fiainanay. Jesosy dera sy laza sy voninahitra ho anao mandrakizay atolotry ny Malagasy mekoka izahay mahatsapa fa tianao, mahatsapa izay fa vanginao. Ataonay ampitiavana izany fiakovana izany Jesosy satria izany no antom-pisianay. Ny ekoka eo anatrehanao
hanolotra ny lohalika, andohalika eo anatrehanao, hanolotra ny vavanay, idera sy ankalazanao. Tompo, raiso ny fisaorana tolotry ny malagasy amin'izao fotoana izao. Jesosy, raiso ny dera sy laza tolotray amin'ity androany ity. Misaotra indrindra amin'izao famanginao izao. Jesosy, tena mahatsiaro, tombontsoa lehibe zahay no velominao indray tamin'ity androany ity. Nomenao ny fahazava-tsaina, nahiratrao ny masonay, ny ranao ny fanahinao masina ho aminay, nomenao hery zahay. Jesosy, mifona, mibebaka eto anatrehanao, fa mbola tsy ara-dalàna ny fiainanay, nefa ny fitiavanao sy ny famiraponao isa-tsegondra, isa-minitra, isan'andro dia tsapanay. Tompo, mamelany heliko ny malagasy amin'izao fotoana izao. Tena tsy tanteraka zahay, tsinitsininy zahay, maditra, adala, mpanota, nefa mbola nanehoanao izao fitiavana izao. Misaotra ny fifonanao anay, fa raha ny ataonay isan'andro dia mendriky ny fandringanana izahay. Ny aseho anao dia fitiavana. Tompo, mekoky izahay, mamelany helokay, diovy amin'izao teninao izao izahay. Misaotra betsaka. Ndao hiaraka aminay hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Tsy mahavita ninona eto izay raha tsy eto ianao fantatray izany, dia izay efa zatra n'izany, izay hiankina aminao, izay mangataka ny fierovanao. Arovy amin'ny asany devoly zahay, satria rehefa tafavory ny zanak'Andriamanitra dia etoko ny devoly. Tompo, na eto ary ny devoly izay manana ny mpanjaka tsy matahotra izahay. Misaotra betsaka, nanome ny fomba rehetra azonay mianatra ny teninao. Misaotra betsaka, nanome ny fotoana sy ny fitaovana. Tompo, miasa tsirairay avy amin'izao fotoana izao, kasio ny saina, ny fo sy ny fanahy ny malagasy amin'izao fotoana izao, mba ho paka-toy ny teny ny tsirairay avy. Dera sy laza sy voninahitra no atolotray ny mpanjaka amin'ity androany ity. Ny malagasy rehetra hanonona n'izany vavaka izany amin'ny anaranao, tsika rehetra na hoe amen. Androany tsika dia hanohy ny fianarana ny tenin'Andriamanitra. Ny asan'ny Fanahy Masina eo amin'ny fiainantsika indray no ianarantsika amin'ity androany ity. Hamaky baibolitsika ao amin'ny boky Ny Asan'ny Apôstôly, toko 2, andininy 7 ka hatramin'ny 7. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ry lehilahy sy rahalahy, aoka mba ilaza aminareo marimarina ny amin'ny Davida patriarika, fa efa maty izy ka nalevina koa, ary ny fasany eto amintsika mandrakandroany. Ary satria mpaminany izy ka nahalala fa Andriamanitra efa nanao fianianana taminy, fa ny ateraky ny kibony araka ny nofo no ananganana ny Kristy hipetraka eo amin'ny seza fiandrianany. Koa raha nahita raha teo izy dia nilaza fa ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty fa tsy nafoy ho any amin'ny elo izy, ary ny nofony tsy tratry ny loha. Izany Jesosy izany dia efa natsangan'Andriamanitra ary vavolombelona izany izahay rehetra. Ary rehefa nasandratry ny tanana ankavanan'Andriamanitra izy ary nandray tamin'ny iray ny fampanantenana ny Fanahy Masina, dia efa nampilatsaka izany izao hitanareo sy renareo izao. Fa tsy Davida no niakatra tany an-danitra, fa hoy izy: Jehovah milaza amin'ny tompoko hoe, mipetraha eo an-tanako ankavanana, ambara-panaoko ny fahavalonao ho fitoeran-tongotrao. Koa aoka ho fantatry ny mpianakavin'ny Israely rehetra marimarina fa iny Jesosy nomboanareo tamin'ny hazo fijaliana iny dia efa nataon'Andriamanitra ho tompo sy Kristy. Ary raha nandray izany ny olona dia voatsindrona tao am-pony ka nanao tamin'i Petera sy ny apôstôly namany hoe: ry lehilahy sy rahalahy, inona no ataonay? Ary hoy Petera taminy: mibeba ka aoka atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ny tsirairay avy aminareo, ho famelana ny heloka, ary anareo andray ny fanomezan'ny Fanahy Masina. Fa ny teny fampanantenana dia ho anareo sy ny zanakareo, ary ho an'izay rehetra lavitra, na iza antsoiny Tompo Andriamanitsika. Ary nanambara sy nananatra azy tamin'ny teny maro hafa koa izy, ka nanao hoe: aoka ho vonjena ho afaka amin'ity taranaka mpivadika ity ianareo. Ary izay nandray am-pifaliana ny teniny dia natao batisa, ary tokony ho 3,000 ny olona vao nanampy ho isany tamin'izany andro izany. Ary izy ireo naharitra tsara teo amin'ny fampianaran'ny apôstôly sy ny fiombonana sy ny famakiana ny mofo ary ny vavaka. Dia raiky tahotra ny olona rehetra teo
ary fahagagana sy famantarana maro no nataon'ny apôstôly. Andiny ny faefatra amby efapolo. Ary izay rehetra nino dia ny iray toerana sady niombonany avokoa ny fananany rehetra ary namidy ny taniny sy ny fananany ka nozarainy tamin'izy rehetra araka izay nilainy avy. Ary izy ireo naharitra ny iray saina isan'andro teo amin'ny tempoly sy namaky ny mofo tamin'ny tokantrano ny fandimby ka nihinan-kanina tamin'ny fifaliana sy ny fahatsoram-po. Andininy fafito amby efapolo farany. Nideran'Andriamanitra sady nahita fitia tamin'ny vahoaka rehetra ary nampian'ny tompo olona hovonjena isan'andro ny fiangonana. Tao zaraintsika telo io toko lavalava no vakitsika teo io mba ahazoantsika mandamina ny fianarana amin'ity androany ity. Ny voalohany dia eo amin'ny andininy fahasivy amby roapolo ka hatramin'ny faha 20 izay milaza ny momban'i Davida. Ny faharoa dia eo amin'ny andininy faharoa amby telopolo ka hatramin'ny fahaenina amby telopolo milaza momban'i Jesosy. Ary ny fahafito amby telopolo ka hatramin'ny fahafito amby efapolo farany fizarana fahatelo dia hitan'izantsika ireo vokatry ny fanahy eo amin'ireo olona izay nibebaka dia natao batisa dia nahazo ny fanomezam-pahasoavana avy amin'i Jesosy. Ny vokatry ny fanahy dia omen'ny tompo ny olona avy nibebaka marina dia natao batisa dia mahazo an'izany vokatry ny fanahy zany izy. Ampianarin'ny Baiboly antsika androany fa misy dingana tsy maintsy ataon'ny malagasy mba hahazahoana mandeha amin'izany fibebahana izany. Dia ny fahafantarana an' Jesosy mihitsy aloha no fototry ny fahalalana hoentina mandeha amin'izany fibebahana izany. Hazavain'ny Baiboly ny momban'i Davida eo amin'ny andininy fahasivy amby roapolo dia hozy ny Baiboly manao hoe: lehilahy sy rahalahy, aoka aho mba hilaza aminareo marimarina ny amin'ny Davida patriarika fa efa maty izy ka nalevina koa ary ny fasany eto amintsika mandrakadroany. Mampianatra antsika ny Baiboly fa i Davida dia olombelona, maty izy dia nalevina dia lo ao am-pasanao ny tenany eo amin'ny andininy fahatelopolo dia hozy ny tenin'Andriamanitra hoe: ary satria mpaminany izy ka nahalala fa Andriamanitra efa nanao fiainana taminy fa niateraky ny kibony araka ny nofo no hananganana ny Kristy hipetraka eo amin'ny seza fiandrianany. I Davida dia olombelona fa niateraky ny kibony araka ny nofo no hananganana ny Kristy hipetraka eo amin'ny seza fiandrianany. Jesosy zany rehefa tonga tetỳ ambonin'ny tany dia teraka izy dia avy amin'ny taranaka Davida no nipoirany. Fa eo amin'ny andininy fa efatra amby telopolo dia hozy ny Baiboly hoe: fa tsy Davida no niakatra tany an-danitra fa hoy izy, Jehovah nilaza tamin'ny tompoko hoe: mipetraha eo an-tanako ankavanana ambara-panaoko ny fahavalonao ho fitoeran-tongotrao. Tenin'Andriamanitra fampidirana, fampahalalana ny tantara nipoiran'i Jesosy. Jesosy dia avy amin'ny taranaka Davida, zanak'i Josefa sy Maria, dia nomboana tamin'ny hazo fijaliana izy dia maty dia natsangan'Andriamanitra mipetraka eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra izy amin'izao fotoana izao. Ampianarin'ny tenin'Andriamanitra mihitsy ny fototra iorenan'ny tena maha-kristianina marina satria ny tanjona dia ny tena hampahafantarana an' Jesosy inon'ny olona azy hibebahan'ny olona rehefa avy eo dia ho atao batisa ny olona mba hanomezan'i Jesosy ilay fanomezam-pahasoavana dia ny fanahy masina izany. Misy dingana ohatr'izany ny fandraisana ny fanahy masina dia miasa amin'ny olona anankiray ny fanahy masina dia ho tany saintsika izay asan'ny fanahy masina izay rehefa avy eo fa tian'ny tenin'Andriamanitra tsika aloha ahafantatra mahay manavaka hoe i Davida dia nahazo ny teny fikasana mba hananganana an'i Jesosy Kristy izy eo amin'ny seza fiandrianany fa tsy i Davida no niakatra tany an-danitra. Ny tapany faharoa dia manazava ny amin'i Jesosy. Hozy ny tenin'Andriamanitra manao hoe: izany Jesosy izany dia efa natsangan'Andriamanitra ary vavolombelona izany izahay rehetra. Mijoro vavolombelona Petera sy ny apôstôly ny amin'ny nitsanganan' Jesosy tamin'ny maty. Dia mitory Petera eto hoe Jesosy dia efa natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty. Zany ny fototry ny fivavahana kristianina izany.
voatsielintsika nankalaza ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty dia ny fitandremana amin'ny Pasika izany. Dia amin'izao taranaka iainantsika izao dia Jesosy ilay efa nandresy ny fahafatesana mipetraka eo an-tananankavanan'Andriamanitra, izao no Jesosy arahantsika. Ary rehefa nasandratry ny tananankavanan'Andriamanitra izy ary nandray tamin'ny iray ny fampanantenana ny Fanahy Masina dia efa nampilatsaka izany. Izao hitanareo sy renareo izao. Amin'izao fotoana izao Jesosy dia efa miasa mampilatsaka ny Fanahy Masina amin'izay rehetra mibebaka marina dia atao batisa. Dia izao hitantsika sy rentsika izao. Misy malagasy efa nibebaka dia efa natao batisa dia andatsahan'ny Tompo ny Fanahy Masina. Rentsika izany amin'ny fijoroana vavolombelona. Hitantsika izany amin'ny fiainana andavanandro. Fa misy malagasy manana ny Fanahy Masina, manana ny vokatry ny fanahy dia hitantsika isanandro ireny. Koa aoka ho fantatry ny mpianakavin'ny Israely rehetra marimarina fa iny Jesosy noombonareo tamin'ny hazo fijaliana iny dia efa nataon'Andriamanitra ho Tompo sy Kristy. Toritenin'ny Petera izany tamin'ny andro fahavelony dia nitoroteny tamin'ny mpianakavin'ny Israely izy. Androntsika indray izao. Mbola averina toriana indray fa ilay Jesosy izay nomboana tamin'ny hazo fijaliana tamin'izany andro izany dia efa nataon'Andriamanitra ho Tompo sy Kristy. Amin'izao tsika miteniteny izao Jesosy dia Tompo sy Kristy mipetraka eo an-tananankavanan'Andriamanitra. Velona mandrakizay. Izany ny toriana amin'ny malagasy mpiray tanindrazana amin'ity androany ity. Izany ny fototra iorenan'ny fiangonana kristianina. Raha mbola kristianina koa dia tsy tokony hisy fisalasalana fametrahana question, discussion be noho ny amin'izany Jesosy efa mipetraka eo an-tananankavanan'Andriamanitra izany amin'izao fotoana izao. Izany ny Jesosy ivavahantsika isanandro io. Ka sao dia mbola misy olona amin'izao fotoana izao mbola manjavozavo hoe iza marina ilay Jesosy, inona marina ty fivavahany ity, fa maninona ny toriana isanandro. Andro farany izao efa ho avy izao Jesosy, tokony handray ny heriny sy ny fanahiny masiny tsika. Misy kristianina ve amin'izao fotoana izao mpanaradian'i Jesosy nefa izany mbola manjavozavo? Dia misaotra ny tompontsika mampianatra indray amin'ity androany ity fa Jesosy arahantsika io dia ilay Jesosy efa naharesy ny fahafatesana, manana ny fiainana mandrakizay. Lasa izy niakatra any an-danitra, mipetraka eo an-tananankavanan'Andriamanitra izy amin'izao fotoana izao. Eny an-tanany ny fahefana rehetra dia eo ambany tongony ny fahavalony dia ny devoly izany. Ka alohan'ny andraisana ny Fanahy Masina dia tokony ho resy lahatra amin'izany aloha ny olona anankiray mba hahazahoany mibebaka. Misy olona ve amin'izao fotoana izao tapa-kevitra? Misy olona ve amin'izao fotoana izao naharay an'izany fampianaran'ny Baiboly izany hoe Jesosy tsy hitantsika mipetraka eo an-tananankavanan'Andriamanitra? Miasa izy mandatsaka ny Fanahy Masina amin'ny olona izay mibebaka ka natao batisa ary mangataka an'izany, manana faniriana etaeta mba hanana ny herin'Andriamanitra sy ny Fanahy Masina. Dia Jesosy mahita an'izany, mahita ny toe-pon'ny olona dia mandatsaka ny Fanahy Masina. Ary ny Fanahy Masina miasa amin'ny fiainan'ny olona isanandro dia manana vokatry ny fanahy ny olona. Ny tapany fahatelo dia ahitana ny vokatry ny fanahy eo amin'ny olona mandray an'izany. 7:30 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha nandray izany ny olona dia voatsindrona tao am-pony. Izay aloha ny zava-dehibe indrindra. Voatsindrona ao am-po satria tsy nanao discussion, satria tsy nanesoeso fa nandray am-pifaliana dia voatsindrona tao am-pony. Ndao anatona ny tenin'Andriamanitra amin'ny fofeny fanetretena. Ndao angataka ny Fanahy Masin'Andriamanitra hiasa amintsika mba hahatonga ho voatsindrona ny fontsika ka mba hanao koa tsika hoe inona no ataonay Jesosy. Raha misy olona voatsindrona ao am-pony ka manontany hoe inona ny atao mba hahavoavontsy dia hozy ny tenin'Andriamanitra hoe dia ho Petera tamin'ny mibeba ary aoka atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny tsirairay avy aminareo ho famelana ny heloka ary ianareo handray ny fanomezan'ny Fanahy Masina. Androany ndaontsika hibebaka dia hanolo tena ho atao batisa mba hahazahoantsika famelan-keloka sy handraisana ny fanomezan'ny Fanahy Masina. Raha tapa-kevitra marina ny olona anankiray, raha nandray ny teny marina ny olona anankiray dia voatsindrona ao am-pony. Mila tsapa mihitsy aloha izany hoe voatsindrona ao am-po izany
Zany hoe mahatonga an'le mitomany satria mahatsapa tena hoe meloka, tena miaiky tanteraka fa mpanota, tena voatsindrona ao am-po mihitsy ary rehefa ny fony voatsindrona mandohalika ho azy, latsaka ho azy ny ranomaso, mibebaka ho azy, tsy miziriziry intsony. Manolo tena ho atao batisa mba ho famelan-keloka dia ny tompo mizara ny fanahy masina amin'izany olona izany. Ka raha misy olona androany mangataka ny fanahy masina, mangataka ny herin'Andriamanitra, kanefa tsy mbola tonga amin'ilay dingan'ny fibebahana, mbola tsy voatsindrona akory ny fony, dia Jesosy tsy mandatsaka ny fanahy masina amin'izany olona izany. Fa hozy ny tenin'Andriamanitra eto hoe raha nandray izany ny olona dia voatsindrona tao am-pony, ka nanao tamin'ny Petera sy ny apôstôly nanao hoe lehilahy sy rahalahy, inona no ataonay? Tonga zany dia misy etaeta hoe inona no tokony atao. Dia hozy ny tenin'Andriamanitra hoe mibebà ary aoka atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny tsirairay avy aminareo ho famelana ny heloka ary anareo handray ny fanomezan'ny fanahy masina. Dia handray ny fanahy masina amin'izay ny olona anankiray ary ho hita amin'ny fiainany andavanandro ny vokatry ny fanahy. Andiny faraka amby efapolo. Ary izay nandray am-pifaliana ny teniny dia natao batisa. Ary tokony ho 3 arivo no olona vao nanampy ho isany tamin'izany andro izany. Andiny faharoa amby efapolo. Ary izy ireo naharitra tsara tamin'ny fampianaran'ny apôstôly sy ny fiombonana sy ny famakiana ny mofo ary ny vavaka. Zay amin'izay le vokatry ny fanahy, ny asan'ny fanahy masina eo amin'ny olona anankiray. Maharitra tsara hozy ny tenin'Andriamanitra tamin'ny fampianaran'ny apôstôly sy ny fiombonana sy ny famakiana ny mofo ary ny vavaka. Tsy vitantsika izany raha tsy miasa amintsika ny fanahy masina, ahatonga firaisan-tsaina, tsy ahatonga fizarazarana, ahatonga aharitra amin'ny fampianarana, amin'ny famakiana ny mofo sy ny vavaka hozy ny tenin'Andriamanitra. Andiny ny fahaefatra amby efapolo. Ary izay nino dia ny iray toerana sady ny ombonany avokoa ny fananany rehetra. Manomboka mampiray ny fanahy masina dia izay mino hozy ny tenin'Andriamanitra dia ny iray toerana. Lasa miray toerana, lasa mifankatia, tsy misarasaraka intsony fa teo eo foana satria miasa ny fanahy masina. Miresaka fananana koa izy eto, ny ombonany avokoa ny fananana rehetra. Lasa tsy tia an'izany fananana izany intsony izy, lasa tsisy dikany aminy intsony ny fananana, ny ombonany avokoa ny fananana rehetra hozy ny tenin'Andriamanitra. Andiny ny fahadimy amby efapolo. Ary namidiny ny taniny sy ny fananany ka nozarainy tamin'izy rehetra araka izay nilainy azy avy. Miverina foana ty fampianarana momba ny fananana ity. Tsisy dikany intsony izao hita maso rehetra izao. Tsy misy anaty, tsy misy tehiraikitra amin'ny zavatra, na ny trano, na ny tômôbilina, telefônina, ninona ananana. Dia hozy ny tenin'Andriamanitra hoe namidiny, nakatoa zany le olom-bovonjy tamin'izany fotoana izany hoe amdio ny fanananareo satria efa lasa kristianina, satria efa lasa mpianatra Jesosy. Dia tsy mivaky loha amintsony amin'ny resaka materiel, mifanohitra be amin'izao zavatra hita izao. Ny fitadiavana ny te-hanam-be, ny fitadiavana voninahitra, ny fitadiavana ny te-hinam-be, dia ny arahana daholo ny zavatra rehetra. Tsy vita izany fa asan'ny fanahy masina izany. Vokatry ny fanahy eo amin'ny fiainan'ny olona efa nibebaka sy natao batisa izany. Jesosy no miasa amin'ny fiainany. Raha ny sitrapony ity nofo ity dia anaty faritako ny anahy, fefeko ny taniko, asako ty, ny anahy ihany. Fa rehefa tonga ny asan'ny fanahy masina, tsy mivaky loha amin'izany intsony, tsisy anahy izany intsony fa iarahana, tsy mampalahelo intsony, tsy te hifikitra amin'izay zavatra ananana intsony, fa namidy hozy ny tenin'Andriamanitra. Andiny fa 3 amby efapolo. Dia raiki tahotra ny olona rehetra teo ary fahagagana sy famantarana maro no nataon'ny apôstôly. Mampatahotra olona ny zavatra nitranga satria miasa ny fanahy masina. Fahagagana sy famantarana maro no nampiasain'ny fanahy masina ny apôstôly. Zany ny vokatry ny fanahy eo amin'ny olona iasan'ny fanahy masina. Andiny ny faha 9 amby efapolo. Ary izy ireo naharitra ny ray saina isan'andro teo amin'ny tempoly sy namaky mofo amin'ny tokantrano nifandimby ka niara-ninan-kanina tamin'ny fifaliana sy ny fahatsoram-po. Tonga ny firaisan-tsaina, tsy te hizarazara intsony, te hiaraka foana, te hiara hifaly satria manana fahatsoram-po, dia niaraka ny sakafo izany satria efa manjaka ny vokatry ny fanahy. Andiny ny faha 7 amby efapolo farany. Nideran'Andriamanitra sady nahita fity tamin'ny vahoaka rehetra ary nampiany tompo olona ho vonjena isan'andro ny fiangonana. Ny tompo mihitsy ny asa tamin'ny fiangonana nampitombo ny olona ho vonjena. Zany ny asan'ny fanahy masina. Ndao tsika hibebaka
an'olo tena atao batisa ho famelan-keloka mba handatsahan'ny tompo fanomezana ny fanahy masina amin'ny fiainantsika. Tokony efa izany zao no faniriana, tokony efa izany zao no ho tadiavina mafy ny handatsahan'ny tompo ny fanahy masina amintsika rehetra. Ndao hangataka an'izany fanahy masina izany mba hahazahoantsika ny asan'ny fanahy masina eo amin'ny fiainantsika. Ndao apetraka eo am-pelantanan'ny tompo izany teny izany fa sao dia alain'ny devoly. Jesosy eo misaotra betsaka noho ny fampianarana androany. Misaotra betsaka nampafantatra anay ny lalana ahazahoanay ny fanahinao masina. Matetika izay no mangataka ny fanahy masina kanefa tsy mibebaka akory, kanefa tsy natao batisa akory, kanefa tsy voavela heloka akory. Misaotra betsaka tamin'ity androany ity. Misaotra noho ny teninao. Tompo, kasio ny teninao mba hahatonga anay hamovo mendriky ny fibebahana. Jesosy eo vonjeo zahay. Jesosy eo angatahanay mihitsy. Ianao amin'izao fotoana izao hiasa aminay tsirairay avy mba hahatonga anay hibebaka. Jesosy fanirinay ny anana ny vokatry ny fanahy eo amin'ny fiainanay. Tsy hizarazara, hifankaty, tsy hiraraha intsony ny fanananay, tsy hifikitra amin'ireo zavatra hanananay fa hivarotra an'izany ary hizara an'izany amin'ny izay rehetra manodidina anay. Hanana fahatsoram-po, tsy hiziriziry amin'ny fanananay. Jesosy tena mbola atao anatinay izany hoe anaty fananako ity. Ka raha tsy ny fanahinao masina ny atao anatinay dia tsy hanana an'izany fahatsoram-po izany zahay. Andao ny fananana sy izay rehetra eto amin'ity izao tontolo izao ity. Tompo, ampio ny malagasy fa miraikitra eto amin'ity izao tontolo izao ity. Miraikitra amin'ny fananana izay ho simba sy ho levona. Jesosy eo vonjeo zahay mamelany elokay. Tompo, mitodia eto Madagasikara. Engavy ianao ny malagasy amin'izao fotoana izao. Vangio zahay. Tompo, mamindra fo aminay. Vangio izay rehetra amin'izao fotoana izao. Akatony teninao, vangio izay rehetra voatsindrona ho tao am-pony. An'olo tena hibebaka amin'izao fotoana izao. Matoky zahay fa ataonao izany. Misaotra betsaka mamangy ny malagasy. Misaotra betsaka mandatsaka ny fanahinao masina, manome ny herinao amin'ny vahoaka malagasy. Misaotra nanatrika anay teto hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Misaotra noho ny teninao. Jesosy eo, ankininay aminao no avinay fa tsy fantatraina ny rehefa aveo ary. Mekoky izahay amin'ny anaranao no anaovanay izany vavaka izany. Malagasy rehetra anao hoe amen. Mankasitraka ny malagasy rehetra izay tafaraka aminay tamin'ity androany ity. Manao mandram-pionanao ny ekipa fa manantena ny mbola hifankahita izahay. Ndao hangataka amin'i Jesosy ho fenona ny fanahy masintsika fa efa ho avy izy.